dia tonga soa ato amin'ny fandaharana izany forêt santé aty Canada indray ianao ary dia misaotra indrindra ireo mpanao abonnement. Ny resantsika an'io zany dia zavamaniry iray izay mahasalama dia mahasalama tokoa nga hita aty Amerika Avaratra sy any Eropa zany izy io fa any Madagasikara nahitako ihany fa tany amin'ny supermarché dia ohatran'izao ny paoziny andiva izany izay azo atao salady zany ohatran'izao ny fombafomban'izany ka misy otrikaina maro dia maro tokoa zany ny andiva ary dia misy 95% ny rano zany hoe 5.70 isan-jaton'ny andiva zany dia rano ary misy vitamine B9 acide folique, vitamine C, potassium, magnésium, zinc, sélénium, provitamine A ary misy fibra maro dia maro tokoa. Ka ireo karazana otrikaina rehetra ireo zany no mahatonga azy manana an'ilay ataontsika hoe vertu thérapeutique goavana dia goavana, izany hoe ireo zavatra afaka mitandro amin'ny aretina maro izany. Ka anisan'izany zany dia ny tsara dia tsara tokoa izy eo amin'ny vehivavy be voka izany satria misy ny atao hoe acide folique izay miaro zany ny zaza ao am-boka. Ary raha ohatra koa zany misy vehivavy izay maniry te hananjanaka zany dia afaka mihinana an'ity andiva ity. Dia mandio ny ao anatin'ny tenantsika olombelona koa zany ny andiva ary miaro an'ireo sela maro dia maro ao amin'ny tenantsika olombelona zany amin'ny karazana fahateran'ny sela zany. Dia miaro ihany koa zany izy amin'ny maladie cardiovasculaire toy ny fiakaran'ny tosi-drana, ny hypertension artérielle ary miaro ihany koa zany izy amin'ny fahatapahan'ny lalan-drà na ny accident vasculaire cérébral izany. Dia miaro ihany koa zany izy amin'ireo karazana homamiadana na ny cancer du côlon, l'utérus ary ny poumon zany hoe ny tsinaibe, ny tranonjaza ary ny avokavoka. Dia miaro ihany koa zany izy amin'ny fitohanana na ny constipation ary dia manampy ihany koa zany amin'ny fanahazam-batana ho an'izay vehivavy te hanahy vatana. Ka ny fomba fikarakarana azy zany dia satria ny andiva zany dia tena mangidy dia mangidy tokoa izy io, tsy dia tsara zany ny tsirony dia mba hampisy tsirony azy zany dia afaka ampiarahana atao hoe amin'ny salady miaraka amin'ny citron, dia miaraka amin'ny huile d'olive kely zany dia ampiarahana ihany koa amin'ny voatabia, indrindrandrindra koa zany amin'ny zavoka, dia manome tsirony tsara dia tsara zany. Dia toy izay indray tompoko lahy sy tompoko vavy no azo natolotra anao an'io manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.